mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindray atratra ity fandraisana ny lesona ny amin'ny hoan'ny lehibe ity amin'ity talata ity. Omba mpitiavana sy omba mpahirezana hatrany anie no irina indrindra iseo amin'ny fiainanao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaksika ary. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotranao indray izay fa natokanao manokana mandray ny teninao anio dia aoka izany ho herinay, aoka izany ho tanjakay ampitombo ny finoana izay ao anatinay sy atonga anay hatanjaka ara-panahy sy ara-batana. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao fanekena sy fandavana. Manoritsoritra ny namahanan'i Jesosy ireo olona tsy omby 5,000 ny ao amin'ny jaona toko 4 ny ao amin'ny lesona faharoa izay nijerentsika fa tsy voalaza ao ny ampahany farany amin'io tantara io izay hodinitsika eto androany izany. Novokisan'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga amin'ny vahoaka, kovony izy ireo hanao azy ho mpanjaka kanefa taty aoriana rehefa niresaka tamin'izy ireo tao amin'ny sinagoga tao Kapernaum, Jesosy dia nohazavainy taminy ny hevitra ara-panahy finosin'ilay fahagagana ka hoy izy hoe izaho izy ny mofinaina. Nambarany amin'ny atsipiriany kokoa fa ny nofony io mofo io izay omeny ho an'ny fiainan'izao tontolo izao. Nanokatra ny sain'ny vahoaka izany fanambarana izany fa tsy naniriny io mpanjakany eto tany Jesosy, tsy nifanaraka tamin'ny fomba fisainan'izy ireo araka ny tany i Jesosy, tsy nanaiky hiova fo izy ireo kanefa ho nanaovany fomba fisainany hafantarany sy hanekenan'i Jesosy ho Mesia izany. Maro tamin'ireo mpianany no niala tamin'ny fotoana io. Inona fa mafy tamin'i Jesosy izany raha ny fahatsapahany amin'ny maha olombelona azy. Mahafinaritra mantsy izany ankasitrahan'ny olona izany. Izany tsy maniry ho mamim-bahoaka fa mahakivy kosa ny mahita olona maro miataka sy misalasala manoloana ny foto-kevitry ny tena. Noho ny hitan'i Jesosy fa maro ny nandao azy dia nanontany an'ireo mpianany akaiky azy izy dia izy rombiny folo lahy manao hoe ianareo koa va mba te hiala? Tamin'io fotoana io Petera no nanao an'izao fiaikana mahagaga izao izay sady fanambarana izay ananan'i Jesosy no manambarany maha izy azy manao hoe Tompo, hakany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandraka izay ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Rehefa efa 2 taona no niarahan'ny mpianatra nandeha tamin'i Jesosy, nahitany fahagagana nataony ny hainoan'ny toriteniny ary fantatra izy ireo tamin'ny alalan'ny fanandramana fa tsy misy na iza azo ampitahina aminy. Resy lahatra izy ireo fa na hafahafa toy inona aza ny toe-javatra na maro aza no tsy mbola taka ny momba ny tanjona nokendren'ity lehilahy ity dia izy ny Mesia. Tao aorianany nahafatesan'i Jesosy ny tsanganany tamaty vao nanomboka takatry ny mpianatra ny antony nahatongavan'i Jesosy. Tahaka izany ihany koa tsika io, misy zavatra izay tsy azontsika mihitsy ny antony na ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina kanefa engany hanao faikana tahaka ny Petera isika iteny hanao hoe Tompo hakany amin'iza moa izahay ary ilaza izahay mino fa mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Amen. Ry Tompoandriamanitra hoe avoazy mandrakariva ny fisainanay, anana toe-tsaina mendrika anao, anaiky ihany koa fa ianao tokoa ilay mpamonjy, aoka ny fanahinao masina hiasa ao anivonay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.